Ny tao anatin'izay fanadajina izay no anakatonantsika ny sehatra ara-politika izitra kosa arantsika eo anatin'ireo vaovao ara-tsosialy ho an'ny vaovao maro samihafa isan'ny raharaha izay Nanamarika iny herinandro iny ny fanafihana ny Accès Banque teny Andraharo nanome toromarika ny fari-piadidiam-paritry ny zandarimaria izay tarihan'ny Colonel Rakotondrazaka Andry mikasika ny fomba hitantana na hisifezana ny fandriampahalemana eny anivon'ny banky isan'ny noresahany ihany koa moa ny mikasika ny raharaha fitokona ny mpianatra sy ny université lovaramanantso mitatitra ny anjinjiny eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Mikasika ny grevin'ny banky zany ny tena nanamarika azy aloha dia ny fisiny le favakisany tao amin'ny Accès Banque tany Andraharo dia natratrarana n'le olona anankiray izay isany nanao an'io famakinan'ny banky io. Ny tiako lazaina mikasika ny sécurité amin'ny banky amin'ny ankapobeny mitokona amin'ny banky atao hoe menomenona ny banky milaza fa tsisy sécurité amin'le fandrarana ataony zany dia ny banky ny zavatra mitranga ary rahantsika mafantatra ny toeram-piasana tsirairay zany dia tokony hanana ny atao hoe dispositif de sécurité mifandraindraika amin'izay zavatra ataony ary tokony anara-penitra amin'izay zavatra mitranga ao hoe ny caméra de surveillance ny reny sécurité civile isan-karazany reny ve manao ny asany ara-dalàna daholo ve reny reny azahoana mandray ny fepetra ara-potoana fa raha ny aty amin'ny côté ny fitandrona filaminana na atao hoe amin'ny côté ny aty amin'ny zandarimaria manokana ny teneniko miezaka ihany zay manao ny patrouille ny fari-piadidinay mijery an'ireny zany aminay na atao hoe point sensible mijery an'ireny matetika ary misy fotoanany koa zany ny banky ary fantatry ny olo zany hoe atreto ny banky ny approvisionné atreto izy manao an'izao atreto izy mandao karaha mampiasa dia misy an'izao efa fantatray daholo zany fa aty amin'ny lafin'ny banky ve mbe fa nisy zay fandraisana fepetra manokana zay numéro ny mpitandro filaminana na ny polisy na ny gendarme zay akaiky indrindra azahoana manao ny intervention faran'izay malaky ny formation andreo atao hoe sécurité civile na privé zay mendraikitra ny fijerena ny accès andreo reo zany dia efa afaka hifanampiana ny teny ny tenenako hoe hisoroka tanteraka ny tsy fisian'ny sécurité iny zany dia anjarany tsirairay satria samy manana ny andraikiny mifanandrify amin'ny tsirairay na ny any amin'ny côté ny mpiasan'ny banky na ny aty amin'ny fitandrona amin'ny filaminana na ny vahoaka tsotra fotsiny zay hoe afaka manome information na hoe vaovao mikasika ny zavatra mety hitranga amin'ireny sécurité na banky na zavatra hafa mihitsy ary dia tokony hifanampiana daholo le izy fa raha ny aty aminay manokana tsy hoe sanatria mialabala dia miezaka zahay manao ny patrouille de surveillance mametraka ny prédisposition rehetrarehetra na ny atao hoe dispositif de sécurité any amin'ny point sensible isan-karazany raha mikasika ny tamin'ny teny akatso ny situation amin'ny ankapobeny dia ny raha antsika nahita ny zavanitranga teny tamin'ny herinandro iny sy tamin'ity vao nitsidika ity fa nisy le fitokona mpianatra resaka bourse sy ny karazany dia zay moa teny foana zany miezaka mitazona ny fandriampahalemana sy ny filaminana teny raha diverena tsotsotra ny zavatra mitranga dia nisy ny voasambotra nisy ny naratra nisy ny tranon'olona voatoraka nisy ny fananana simba reny moa fananaovana procès verbal daholo zany amin'ny ankapobeny raha tsy teny fotsiny fa tsy ny zavatra mitranga omaly dia nidina taty amin'ny arabe ny mpianatra dia nanao ny atao hoe sakany isan-karazany zany zay tsy ahafahan'ny olona sasany manao ny asany ara-dalàna dia tonga teny zahay naparitaka amin'ny mpianatra nisy ireo olona tena tratra raha ohatra hoe ambodiongy zay ny filaza azy nitoraka sy nanao an'le fanakorotana isan-karazany dia nisamboro kanefa ny rahantsika mahita fa navotsitra ihany reny maly rehefa navita ny famitorana nyaiky mihitsy izy ary ny fomba hoe nitoraka ny mpitandro ny filaminana kanefa rehefa vita moa ny famitorana dia navotsitra ihany izy mba hitiny ilazana fotsiny fa ny problème dia tsy avy aty amin'ny mpitandro ny filaminana na avy aty amin'ny hoe moregy zany zay atao hoe misy manokana amikasika ny any akatso fa ny zava-dehibe aminay rehefa tonga ny filaminana sy ny atao hoe ny circulation ny olona mandeha tsara dia tsisy problème aminay androany fotsiny zao dia
vokatry ny fiarah-miasa dia zay nazo natao hoe demande de concours avy any amin'ny fikirakirana amin'ny volan'ny université anao nisy korta ny vola ho an'ny mpianatra dia nataonay zany ny morely mitondra nanao nisy korta ny vola parapatonga tany Akatso